Andriamanitra satria izay zany dia mino hoe ny aino izay vavaka izay tokoa izy ary tsy niteniteny foana isika na hoe ny resadresaka fotsiny teo fa tena ny aino io Andriamanitra io. Eny ary itoy ny fampianarantsika satria ny fotoana moa irahantsika malala foana isaky ny taparaka isika fa dia hoe miazakazaka dia tena miazakazaka ka dia tsy ho alavaina intsony ary ny resaka satria zavatra maro no mbola andrasanao sy mbola hotorinay eto amin'ity fandarana vitaony asan'ny famarinana ity. Ny janona ary ny fampianarantsika teo amin'ny hoe aizandray no misy ny paradisa any amin'ny lanitra fahatelo ary reo dia hitsangana daholo na ny maty any amin'ny elo na ny maty izay any amin'ny atoy paradisa dia mbola hitsangana daholo fa ny vanim-potoana hitsanganany no tsy mitovy fa le maty eo amin'ny paradisa izay atao hoe maty eo amin'ny tompo dia reny no hitsangana voalohany amin'ny fotoana sy ny andro ahatongavan'i Jesosy Kristy eny amin'ireo lanitra. Iny moa le nitsindriko hoe tsy nampianariko teto intsony zany le fiverenan'i Jesosy sy ny fahatongavany indray satria izaho zany mino hoe raha tena kristianitsika efa mahalala daholo, efa mahafantatra daholo fa mbola ho avy Jesosy, mbola ho avy ny faharandro dia tsy nampianarina teto intsony zany zay zavatra efa dia izay fotsiny hoe amin'ny fotoana tongavan'i Jesosy zany dia le maty eo amin'ny tompo ihany no hitsangana zany hoe le ao amin'ny paradisa. Dia iny no nomeny ny Apokalipsy 20 anarana hoe fitsanganana voalohany. Zay no tadidio. Zany hoe ny fitsanganana voalohany zany dia fitsangananareo maty eo amin'ny paradisa. Dia ny maty any amin'ny helo kosa mbola tsy mitsangana raha tsy efa tapitra lay vanim-potoana atao hoe ary fotoana. Dia zao misy fanontaniana moa izay matetika misy mametraka izy ity ary tsy omeko tsiny ianao raha ohatra ka nametraka zao fanontaniana zao ihany koa araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 1. Vakitsika vetivety aloha zay teny zay ary Apokalipsy 1 dia ny 7 no erahantsika mamaky. Apokalipsy 1 7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary zao ny vaky ny teny. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy na dia izay nandefina azy aza ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny amen. Izay no teny voasoratra ary ny fanontaniana mipetraka eo am-bavan'ny be sy ny maro dia zao. Pasteur milaza hoe le maty ao amin'ny paradisa ihany, zany hoe le an'ny tompo na le hoe vovonjy ny fahalalantsika azy na le hoe nanao ny sitrapon'Andriamanitra talohan'ny nahafatesany. Reny ihany no mitsangana rehefa tonga Jesosy Kristy. Eto nefa misy teny hoe anisan'ny hahitan'i Jesosy koa rehefa tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra lay nandefina azy. Dia ny fanontaniana zany dia hoe io olona nandefina an' Jesosy io ve isan'ny olona any amin'ny paradisa matoa mitsangana? Raha ny marina dia tsy dia zay loatra satria raha ny bebaka moa izy tsy hitako izay olana satria be dia be nge ny olona tsy tian'i Jesosy ary makahala an' Jesosy namono azy sy ny karazany. Fa rehefa ny bebaka avitra daholo na dia ny namadika azy aza Jodasy zao namadika azy dia nampalahelo namono tena. Fa i Petera ihany koa dia klasin'ny olona namadika an'i Jesosy Kristy ihany le nanda azy ny telo. Fa rehefa avy eo izy ny bebaka ary moa no efa faminaniana napetraky ny tompo mihitsy hoe izaho izy nahitany Satana ohatran'izao zao dia nitodika tamin'ny Petera izy hoe izaho ny vavaka mba tsy ho levina ny finoanao fa rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ny rahalanao. Zany hoe tany zany dia efa fombara fa hoketraka ihany koa Petera fa Jesosy niary ny finoany tsy ho levina. Dia zao nangataka mihitsy ny tompo nefa hoe rehefa mibebaka ianao zany hoe fantatry ny tompo fa mbola hibebaka Petera dia ampahirezo ny rahalanao. Tantara hafa moa zany fa dia zao raha ny tantara kosa nefa ny zohina dia zao tsy isan'ny olona ao amin'ny paradisa ity olona nandefina azy ity nefa hahitan'i Jesosy Kristy eny amin'irao lanitra. Zany hoe ny dikany dia zao efa maty koa io lehilahy fa tsy mbola velona any amin'izao tsika miteny zao hoe mandra-piavin'ny tompo dia velona any fa efa maty ihany koa io kanefa izy zany tsy any amin'ny paradisa fa any amin'ny elo fa saingy ahita le Jesosy Kristy tonga eny amin'irao lanitra. Inona ny anton'izay ary dia amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika eo amin'ny filazantsarany Matio dia ny 4:20. Matio 4:20 Matio 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary. Hoy Jesosy taminy, voalazanao
ary koa lazaiko aminareo hatram'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana kavanan'ny hery sy avy eo amin'ny raon'ny lanitra. Ny tantara moa zany a dia azonao vakiana raha ho tiana ho azo zany hoe inona ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana io, fa ny raisiko eto fotsiny zany dia hoe misy ireo ny fitenitsika azy amin'ny fomba tsotsotra moa dia hoe lohandohampisorona, ary tena avy amin'ity tantara ity mihitsy no ny andohan'izay fiteny mahazatra antsika malagasy zay hoe lohandohampisorona, zany hoe ireo mpikarakara sy mpikenokenona nanomanomana ny famononan' Jesosy Kristy, ireo zany le bangotsika eo anatin'ny teny tokana hoe lohandohan'mpisorona. Ary ohatrohatr'izay tokoa ny toerana misy azy reto raha tena zohina ny tantara, dia ireo no nyresaka tamin'i Jesosy, dia ireo no nylazainy hoe ho hitanareo izy ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana kavanan'ny hery ray zay, dia ho hitanareo koa izy zay ny dikan'le hoe sy ho hitanareo koa izy ho avy na hoe avy eo amin'ny raon'ny lanitra. Zany hoe ireo olona atao hoe lohandohampisorondreo zay faritako manokana hoe le mpikarakara nahafatesana sy ny nanombonan' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ireo le lohandohampisorona, ireo zany dia nahazo teny avy amin'i Jesosy hoe nareo dia hita ianareo, inavy ny hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana kavanan'ny hery ary ho avy eo amin'ny raon'ny lanitra. Dikan'izay zany dia hoe ireo olon'ireo na dia namono an' Jesosy ary, na dia nikarakara ny famonoana an' Jesosy ary, na dia tao anatin'le lohandohampisorona ary dia mbola hitan' Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra rehefa tonga izy. Nefa ny marina, ireo olon'ireo tsy any amin'ny paradisa fa any amin'ny helo. Ny dikany ary dia zao, voalaza ary fa ireo maty eo amin'ny tompo ihany na izay any amin'ny paradisa ihany no hitsangana rehefa tonga Jesosy Kristy. Fa misy kosa zany olona hatsangana manokana, zay no azontsika tenenina angamba amin'ny fiteny hoe tsotsotra somary mifangaro kely hoe fitsanganana spesial. Zay zany no ilazana nyreto olona ireto, zany hoe mba hatateraka ny tenin'ny tompo fotsiny, zany hoe izaho nampijalianareo, zato nareo tsinitsinina, za tsy inonareo, za zao dia mbola ho hitanareo ndray andro any, dia mipetraka eo amin'ny tanana kavanan'ny hery sy ho avy eo amin'ny raon'ny lanitra. Dia mba hatateraka an'izay teny zay hoe ahita tokoa reo dia tena eky hoe tia marina le mivonotsika nefa kai tena zanak'Andriamanitra marina, dia hatsangana manokana ireo ary ao anatiny lay lehilahy zay nandefina azy. Zay no mahatonga an'le teny tanteraka hoe ho hitan'ny maso rehetra izy, eny fa na dia zay nandefina azy azy. Ka tsy zavatra mahagaga zany fa dia hoe zay zany le voalaza hoe fitsanganana manokany. Dia amin'izany fotoana zany koa dia tadidio ny olona rehetrarehetra tsy ho faty daholo, zany hoe tonga zany Jesosy Kristy eo amin'ny raon'ny lanitra eo, dia be dia be ny olona mbola velona eto ambonin'ny tany. Zay le hoe tratra velona zay, be dia be, dia ny tratra velona amin'ny mahavelona azy ihany amin'ny fotoana tongavan'i Jesosy Kristy. Fa ny maty rehetra zany dia hoe le ao amin'ny paradisa ihany no mitsangana amin'izay fotoana izay, fa ny any amin'ny helo tsy mitsangana. Afa-tsy ireo le nolazaintsika hoe mpikarakara nahafatesan'i Jesosy sy ilay nandefina azy, araka io teny voalaza anapetraka Jesosy Kristy ao amin'ny Matio 4:20 io. Ka zay no momba an'iny fa tsy dia hoe zavatra inona loatra na hoe zavatra tokony anahirana sy petraka olana be, fa dia zay tenin'Andriamanitra zany araka ny lazaiko taminareo, tsisy teny mifanohatra zany ao fa ny voalaza tany aloha amarenina ho marina foana hatrany amin'ny farany, fa tsy misy teny samy hafa akory eo. Eny ary ka dia zao na dia ataoko hoe efa nampianariko ihany ary ity zavatra ity dia somary ampidiriko kely amintsika ihany satria misy ifandraisany amin'izao zavatra zao hoe hanao ahoana tokoa ary ny zavatra hitranga amin'ny fitsanganan'ny maty ilay atao hoe fitsanganana voalohany na ny marimarina kokoa zany amin'ny fotoana atongavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raon'ny lanitra. Dia inona no ho toy an'ny tantara hitranga amin'izany fotoana izany. Izay voavakintsika indray ary lay Tesalonianina voalohany dia ny toko 4, Tesalonianina voalohany toko 4 andininy 9 sy 17. Tesalonianina voalohany toko 4 andininy 9 sy andininy 17. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra: fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feon'ny arkanjely
ary ny trompetra n'Andriamanitra. Ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy hoeny amin'ny raona hitsena ny tompo any amin'ny abakabaka. Dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Zay ilay zavatra hitranga rehefa tonga Jesosy ho iaho. Zany hoe rehefa tonga ny tompo dia ny marina aloha. Jesosy zany rehefa tonga dia mijanona eny amin'ny faritry ny rahona eny, fa tsy manitsaka nyity tany ity intsony. Dia rehefa tonga eo izy dia voalaza moa zany ny zavatra voasoratra aloha dia hoe arahan'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra n'Andriamanitra. Tsy fantatry moa zany hoe tataky ny ahoana ny zavatra isy amin'izany, fa tsy takatry ny saina, fa ny fantatra fotsiny dia hoe goavana manetriketrika. Zay no ilazana azy rehefa tonga Jesosy. Dia rehefa tonga izy hoy ny tenin'Andriamanitra dia zao, zay maty eo amin'ny tompo no hatsangana aloha. Zay le hoe maty eo amin'ny paradisa ary no mitsangana, fitsanganana voalohany. Dia zao, rehefa afaka izany dia isika zay velona ka mbola mitoetra, zany hoe zay olona tratra velona amin'izany fotoana izany, tsy nandalo fahafatesana, tsy maty, fa tratra velona izy amin'ny fotoana tongavan'i Jesosy Kristy. Dia reo tratra velona hoy izy, miaraka amin'ilay maty natsangana, no akarina hoeny amin'ny rahona hitsena ny tompo. Zany hoe miala eto ambonin'ny tany zany dia makeny amin'ny rahona. Iza moa ireo makeny amin'ny rahona ireo ka miala eto ambonin'ny tany? Le maty nitsangana, le avy tao amin'ny paradisa, sy izay tratra velona amin'izany fotoana izany. Tsy ny velona rehetrarehetra nefa, fa ny velona rehetra koa dia mizara roa amin'izany, satria ao ny nanao ny sitrapon'Andriamanitra zay nitakiana taminy, ao kosa ireo tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra na dia nitenenina sy natoro ary izy. Dia ireo nanaraka n'le sitrapon'Andriamanitra zay nampianarina azy ka nitakiana taminy, dia ireny zany le hakarina miaraka amin'le maty efa natsangana. Fa izay tsy nanaraka kosa, na aninona izy, na aninona, na mpivavaka be ohatry ninona ary izy dia zao tsy miakatra ireny, tavela eto ambonin'ny tany ireny. Zay ny zavatra hitranga zany amin'izany fotoana izany. Dia zay indrindra no fanombohan'ilay fotoana hoe ary fotoana. Fitsanganana voalohany, dia fiakaran'ilay voavonjy miaraka amin'ireo maty natsangana voalohany ireo dia miakatra eny amin'ny rahona ireny, hitsena amin'ny tompo izy. Dia rehefa vita zany dia zay vao voalaza ery amin'ny faraparany ery hoe ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Zany hoe ny tiako marihana dia zao, hanomboka eo. Zany hoe rehefa mitsangana le maty dia ny velona miakatra eny amin'ny rahona eny amin'ny Jesosy Kristy, dia eo zany vao tonga le ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Eo zany ireo vao hoentina any amin'le hoe fiainana mandrakizay. Zay le hoe ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Tsy mbola misy olona lasany amin'ny fiainana mandrakizay amin'izao tsika miteny zao. Fa nefa maty araka ny fampianarana efa nataoko dia fahatso-kevitra ny eritreretana hoe maty ny olona anankiray dia makany an-danitra, sady tsy any an-danitra koa nampanantenana antsika araka ny tenin'Andriamanitra, fa any amin'le fiainana mandrakizay. Dia zao, izay zany zavatra hitranga hoe rehefa tonga Jesosy dia zay vao hitondra an'ireo olon'ireo ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Fa amin'izao tsika miteny zao mbola tsisy ihany. Dia mazava ho azy koa fa mbola tsisy olona ihany koa any amin'ilay atao hoe afo maritra mandrakizay. Fa ho toizantsika ary ny tantara hoe rehefa vita ary izay zavatra izay dia eo zany no manomboka lay atao hoe ary fotoana. Dia misy somary zavatra anankiray atsitoko aloha, efa nampianariko teto fa ampitsahiviko fotsiny hoe ao alohan' zay rehetrarehetra izay aloha dia ny zavatra isy voalohany dia ity. Alohan'ny hoe hananganana ny maty sy ampiakarana andreo miaraka amin'izay tratra velona dia lay Kristy santoko. Tadidinao angamba zay fampianara zay tany amin'ny événement eschatolojika sy ny Armageddon. 4e événement Kristy santoka manidina eny amin'ireo lanitra, misantoka ny fiverenan'ilay tena Kristy nefa santoka io. Dia rehefa tonga mihitsy Jesosy dia iny ny samborona voalohany. Dia rehefa voasambotra iny dia atsipy any amin'ny fariafo sy solofary. Zany hoe io zany no olombelona, satria olona io dia nahazo ny herin'ny Satana, dia lasa nanova ny endriny ho tahaka ny Kristy, dia lasa mamirapiratra, dia zao olona nefa iny le hoe bibidia ihany koa iny. Dia iny no samborina rehefa tonga Jesosy, dia atsipy velona any amin'ny fariafo. Amin'izay fotoana izay ihany koa zany vao misy olona tonga any amin'ny fariafo, na ny afo be na ny fahaverezana. Fa amin'izao fotoana izao mbola tsisy,
fa any amin'ny elo ny olona zay tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny fantara. Ny teny misy an'izay moa dia Apokalipsy 7:20 manomboka amin'ny andininy fa 17 azonao vakiana zany a. Misy an'izay tantarany tantaraiko zay hoe samborina le bibidia dia natsipo tany amin'ny fariafo sy solofara mba am'le mpaminany sandoka zay nanaraka azy. De vita iny zay vao misy an'izay le fitsanganany maty a fampakarina ny vovonjy. De toizantsika am'izay ny tantara hoe manomboka eo ny arivotoana de inona ny zavatra hitranga ary rehefa tapitra ny arivotoana ary a, satria ny arivotoana moa zany de mbola teneniko aminao hoe te fampianarana hafa mihitsy e. Zavatra hafa tena ataontsika hoe lohahevitra hafa mihitsy a no ampianarana ny arivotoana. Ary io le niresahako taminao hoe Jesosy iny nampianatra anahy de zao e. Ampianariko anao daholo ny fahamarinana rehetra anaty Baiboly a, indrindra fa ny bokin'ny Apokalipsy. Enga ny akanana fotoantsika ndray andro any a, raha sitrapon'ny Tompo. Ampianatra bokin'ny Apokalipsy fotsiny isika. Le tena Apokalipsy nampianarin' Jesosy. Zany hoe tahaka nahitany Jauna io Apokalipsy io zany. Jauna nahita fahitana fa tsy nahalala ninninina izy fa de nanoratra zay hitany fotsiny. De izaho kosa nampahitany Jesosy tahaka n'iny lehilahy iny ihany. Ny zavatra hitranga araky ny voasoratra io Apokalipsy rehetrarehetra io. Zay zany atao hoe Apokalipsy tena izy. Ka engany mbola ho avy ny fotoana hitoriako aminao sy hanambarako aminao ny hoe Apokalipsy tena izy araky ny nampianaran'i Jesosy Kristy. Fa ny vakitsika androany aloha dia ny Apokalipsy 20 dia manomboka amin'ny andininy 7 moa no misy an'le rehefa tapitra ny arivotoana dia hinavo ny zavatra hitranga. Fa tsy vakitsika zay satria ao anatin'le lohahevitra mikasika ny arivotoana daholo zany zay rehetrarehetra zay a. Fa ny vakiko fotsiny zany dia zao hoe ery amin'ny andininy 12 sy ny 13. Apokalipsy 20 andininy 12 sy andininy 13. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zao ary mivaky ny teny. Ary nahitany maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky. Ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny bokin'ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiainana tsy hita namoaka ny maty tao aminy. De samy notsaraina araka ny asany izy. Ao aorian'ny arivotoana zany tsika zao a. Aorian'ny arivotoana tsika fa na izany ary moa zany hoe tiako apetraka kely ihany hoe rehefa tafakatra moa zany le vovonjy a. Zany hoe le maty nitsangana miaraka n'le tratra velona ka nanao ny sitrapon'Andriamanitra dia nampiakarina eny amin'ny rahon'ireo eny amin'i Jesosy. Rehefa tafakatra eny ireo a dia ny zavatra mitranga dia zao hoe iza sisa no tavela ety ambonin'ny tany. Ny tavela ety ambonin'ny tany dia zay olona tratra velona zany saingy tsy tafakatra. Miaraka amin'ilay natsangana manokana, le hoe fitsanganana manokana, fitsanganana spesialy. Reo sisa no tavela ety ambonin'ny tany. De voalazan'le Apokalipsy 7 zay nomeko anao teo ihany koa, fa reo sisa tavela ety ambonin'ny tany reo zany rehefa tafakatra ny vovonjy, de misy teny avoaka ny vavan'ny Kristy lay eny amin'ny rahona, ho tenenin'i Jesosy Kristy amin'ireo olona rehetrarehetra zay tavela reo. De raha vao mare an'izay teny zay reo a, vao tapitra le teny, maty daholo, miara maty daholo reo olona rehetrarehetra reo, na firy na firy isany, ary na iza misy azy eto ambonin'ny tany. Izay le tena hoe fara andro, miara maty daholo reo. Tsisy velona tsony zany eto ambonin'ny tany, na iza na biby ara tsisy tsony, fa ny vorona sisa mivelona, vorona mpihinana nofon'olona, de mihinana an'izay nofatin'olona hitany eny izy a, de maty koa rehefa avy eo. Zay natao hoe farahandro zay. Dia tsisy olombelona tsony zany. De rehefa tapitra le arivotoana, de reo rehetrarehetra reo aloha zany a, le maty amin'ny fotoana ivian'i Jesosy, hoe maty avy amin'ny alalan'ilay teny a navoakan'i Jesosy, de ny fanahiny reny zany de miaraka amin'le maty rehetra efa hatramin'izay natany tany ka mbola tavela ao amin'ny helo. De ao daholo. De mandritra ny arivotoana zany reo a mbola ao. De rehefa tapitra am'izay le arivotoana, de eto am'izay vao tanteraka ty teniteny, nahitany maty na ny lehibe na ny kely nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana,
Zany hoe ireo maty rehetra ao amin'ny helo amin'izay no mitsangana. Zay indray zany ny fitsanganana faharoa ao aorianan'ny fotoana. Inona ny antony hitsanganana izy ireo? Tsy hoe mbola hisy délibération tahaka ny examen any am-piangonana izy ity, na hoe hisy fandinidiniana, na hoe famindram-po atao aminazy, fa ny antony hitsanganana dia zao, hiatrika ny fitsarana azy. Amin'ny fotoana iny fitsarana dia zao, fanambarana fotsiny. Rehefa vita ny zavatra rehetra dia fanambarana fotsiny hoe zao no nataonao araka ny voalaza tao anatin'ny boky, noho izany dia very ianao satria tsy ato anatin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Ampahafantariny ohatr'izay fotsiny zany ohatran'ny fitsarana atrehana, ohatran'ny fitsarana atrehana eny amin'ny tribonaly rehetra ihany. Rehefa hita ny olona tratra manao zavatra ratsy mifandika amin'ny lalàna dia zao, mbola matetika aloha midy violon na tonga dia hoe mandady dépôt fotsiny aloha, dia miandry fotoana hitsarana izy, dia mivoaka ny fitsarana zay vao manomboka ny tena sazany. Dia ohatr'izay koa zany reo olona ao amin'ny elo reo, ohatrany hoe mandady dépôt fotsiny reo zany, na midy violon fotsiny izy, fa eto ny tena fitsarana zay vao manomboka ny tena sazy. Dia ny fitsarana zany mamotipototra sy mamantatra tsara hoe zao ny elokao, zao ny nataonao noho izany vao eloka ianao, satria tsy ato anatin'ny boky ny fiainana ny anaranao, dia vao eloka ianao araky ny voalaza eo amin'ny 5:50. Vakitsika vetivety ny 5:50 amin'ny apokalipsy toko 2, 5:50 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aranisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Zay fotsiny zany no antony hitsanganandreo, didim-pitsarana farany ho azy, fitsarana farany ho azy, fanamelohana ho azy ho any amin'ny farihy afo na ilay fahafatesana faharoa.